Manay amin'ny hoavin'ny mpianatra miisa 570 eo anivon'ny sekoly fitahindry izay sekolin'ny METM Zoara Famonjena Antomadinika izay ireo ray aman-dren'ny mpianatra mianatra eo anivon'izany sekoly izany. Lavinay Marindrano ny fanoloana ny talehy izay angadina nanana viana ahitana ihany koa izany sekoly izany. Ireo moa no antsoavo izay nataon'ny ray aman-dren'ny mpianatra tamin'ity androandroany. Mpianatra sahirana miisa 570 no mpiazana ao amin'ny sekoly fitahina izay sekolin'ny fiangonana METM Zoara Famonjena etsy Antomadinika no ahina ny hoaviny hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Mety antaon'ny sekoly mantsy ireo ankizy sahirana ireo rehefa tsy manana ny enti-manana ny ray aman-dreniny. Nosoloany ny foibe METM ny talepitantana amin'izao fotoana izao ny mpitandrina Samuel Sovero izay isan'ny angadina nanana sy viana ahitana izao sekoly izao. Ny zavatra tena olana misy eto aminay dia nisy an'ity taratasy ity ny latsaka voarainay maly maraina hoe aesolona ny talehan'ny sekoly eto amin'ny sekoly fitahina Zoara Famonjena ka ny antony tena ietsoanay anareo sy ampiafasanay an'ilay media zany dia lavinay Marindrano ny fanoloana ny taleha eto amin'ity sekoly ity satria ny zavatra natao teto rehetrarehetra dia sekoly voalohany indrindra aloha sekoly miany olona sahirana io sekoly vao namboarina io. 3 taona zao ny nitsanganany teto nanamboarana an'io tsy nisy fandraisana arak'asa tena hoe mavitrika tany amin'ny foiben'ny METM fa ny olona teto ny fiangona sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny ray aman-dreny ato amin'ny fiangonana sy ny ato amin'ny fiangonana no nitaona ny biriky sy nanao ny kely aina nanamboarana ny sekoly io. Zay aloha voalohany indrindra lavinay satria tena nahavita dia nahavita ny tale mitondra an'io nandritran'izay 3 taona zay. Ny alady maraina teo ary dia nanao sitinina nanoloana ny sekoly ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpino ary ireo mponina eny amin'ny manodidina anoerana izao fanalana ny talen-tsekoly izao. Ny sekoly teto raha tsy io tale io nanao tanamaro hevitra avy any aminy nitsangana n'io école io nefa ankehitriny ve no nitsangana ny école dia ny olona ny ioto mivokatra hanala azy eto tsy mety mihitsy zay fa Ankoatra ny saram-pianarana mirary sy azo alotsy kelikely dia mbola manome sakafo ireo mpianatra isan'andro ihany koa ny fiangonana. Noho izany dia manao antsoava amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga ny ray aman-dren'ny mpianatra mba hijery akaiky ity raharaha ity.